Taorian'ny fitsarana dia androany no nanapaka mikasika ny salanisa ahafahana mahazo ny diplôme baccalauréat na ny délibération ho an'ny office baccalauréat eto Antananarivo. Nisy fiainana raha oharina tamin'ny taondasa ny voka-panadinana izay manodidina ny 7.30 isan-jato tamin'ity taona 2024 ity. 7.30 faingo 7.30 isan-jato ny tapahafana amin'ny fanadinana baccalauréat ankapobeny sy ny teknika teto Antananarivo sy ny manodidina. Latsaka teboka valo ny tapahafana raha oharina tamin'ny taondasa. Mpiadina 7.750 sy roa alina amin'ireo 4.750 alina nandray anjara tamin'ny fanadinana baccalauréat no afaka. Ho an'ny fampianarana ankapobeny dia 7.30 faingo 7.70 isan-jato ny tapahafana. 7.50 faingo 7.50 isan-jato kosa ho an'ny fampianarana teknika. Raha ny vokatra isaky ny sokajy indray dia ny sokajy D no manana tapahafana ambony indrindra. 7.70 faingo 4.20 isan-jato ny mpiadina no afaka tamin'ity sokajy ity. Raha toka 2.70 faingo 4.30 isan-jato ho an'ny sokajy C, 4 faingo 4.20 isan-jato ho an'ny A1 ary 4.30 faingo 2.20 isan-jato ho an'ny A2. Ny atsara raha oharina tamin'ny taondasa, niakatra nisan'ny nahazo isam-bony 420. 13 nahazo mention très bien tamin'ny baccalauréat 2024 ka ny 7 amin'ireo dia avy amin'ny sokajy teknika. Nahazo mention très bien misy 13, misy ray tao amin'ny A2 dia misy 4 tamin'ny série D dia 8 tamin'ny teknika. Dia ny mention bien misy 503, 13 tao amin'ny A1, 98 tao amin'ny A2, 186 tao amin'ny série B, 55 tao amin'ny série C ary 151 tamin'ny teknika. Dia ny mention assez bien misy 4373. Rapitso sabotsy 20 septambra maraina no ivoaka ary azony rehetra jereny amin'ireo hivim-panadinana raika amin'ny 10 eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina toa Antsirabe, Betafo, Mandoto ary Ankazobeny valim-paladinana baccalauréat.